Eo amin'ny lafiny fitaterana indray kosa Natomboka androany ny handrana voalohany ho an'ireo fiara mpitatitra manodidina ny faritry ny renivohitra nirotsaka amin'ny fitaterana ireo olona amin'ny faritra anatin'ny renivohitra kosa isan'ireny moa ny zotra rehefa nandadina rotsira kotiny iray eo amin'ny sariny mamy Rasoanaivo. Araka ny vinan'ny ministera dia totosa androany tokoa ny fanampiana ny fiara-pitatitra ivelan'ny renivohitra ny mpitatitra eto an-drenivohitra ny zotra G izay mampitohy any Natomboka sy ny eny Anosy araka izany no nanomboka ny handrana. Rehefa tonga eny Anosy izy ireo dia manohy ny diany makeny Akatso. Uesana uta sumna fese successa we anaona ni bola na perto veta que vai isso como nome da já está wanga apa difanzani sasa na bomba la Ho fitsinjovana ny vahoaka indrindra no isan'ny nahatonga ireo fiara-pitatitra ivelan'ny faritry ny renivohitra analava ny dian'izy ireo. Raha ny zotra Natomboka hatreo Anosy ohatra dia 100 ariary ny sarandalana, manomboka eo feno arivo hatreny Anosy dia 400 ariary ny sarandalana, ary eo Anosy kosa hatreny Akatso dia 300 ariary ny sarandalana. Mbola misy ihany koa ny tapa-dalana izay mitetina 200 ariary.